Itondra fanatsarana eo amin'ny ministeran'ny rano sy ny fidiovana ary ny fahadiovana ny ministra vaovao Andriamatora Vatomanga Roland izay no nisongadina nandritra ny lanoana famindram-pahefana teo amin'ny sy Ramatondro any Tanday Mananjary tamin'ny andron'ny omalina natanterahana io famindram-pahefana. Nilaza ny ministra ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana vaovao Andriamatora Vatomanga Roland fa hitondra fanatsarana eo amin'ny sehatra izany ary efa manana hevitra ny tenany ahafahana manatanteraka zany hipaikady zany. Isan'ny antoky ny fampandrosoana ny firenena tokoa mantsy ireo sehatra telo ireo. Anao ny ezaka rehetra izay efa natomboka dia hojereko izay fanatsarana azy. Fa tsy ny tanàna Antananarivo irery fa atombokontsika amin'ireny vohiparitra izay hita fa misy olana lehibe. Fa Antananarivo aloha amin'ny mandrem-pohitra Madagasikara azy dia mazava loatra tsy maintsy omentsika laharam-pahamehana. Tsy miampy koa hoe ahita vahaolana zao dia zao nefa kosa efa misy ny soritra vahaolana ny rahanay da mitady ary misy teo ny hevitra manokana hitako everiko azo anatsarana. Tsy sanatria ny teo aloha rehetra ny tsinay fa matoa atao ny fanovahan-toerana ary araka fanazavana amin'ny fotoana repoblika dia satria everina fa hitondra zava-baovao. Tosy maraina io ho teny amin'ny ministerany rano eny Ambojatovo tokoa ny fanindram-pahefana teo amin'ny ministra ny rano ny fidiovana sy ny fanadiovana vaovao Andriamatora Vatomanga Roland sy ny ministra teo aloha Ramatoa Nday Mananjary sy Joanita. Tsy anty farany izay voatendro lasa ministra ny tontolo iainana ny tsy hitsodrano ny mpandova azy eo amin'ny adidy sy andraikitra izay sahaniny.